miarabantsika tsirairay avy a manaraka ny fandarana miomana eona amin'ny Andriamanitra ao. Ny fanahy ny fahamarinana ilay tarika antsika amin'ny marina rehetra hikasika ny fosika indray ary amelombelona sy ampianatra antsika indray ao anatin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny 20 minitra hiteny aminao ny tompo. Mifantoha, mitoera ao anatin'ny fanajana ary ny fanatrehana izany Andriamanitra mahatahotra sy velona izany. Mianana fiainam-bavaka fanamivavaka ao anatin'izao fandrenesana ny teny izao ary mino zato isan-jato fa ny tompo hiteny ary hikasikasy anao indray amelombelona anao ny teny. Ho avy Jesosy eny aminao ny lanitra ary mifiainana anao ny izao teny izao. Vonona ve anao ny amin'ny fiverenan'i Jesosy? Inona no mety mbola asarika anao eto? Inona no mety mbola matotra anao eto? Inona no mbola mety avarina anao eto? Inona no mety amitaka anao eto? Fa Jesosy Kristy, izy ny lalana sy fahamarinana tiako atoro anao. Jesosy Kristy ilay vavahady ety sy tery izay vitsy ny mandeha ao nefa ao ny tena fiainana atoroko anao. Ary Jesosy Kristy ilay mitondra fitahiana ho anao. Raisitsika ny ten'Andriamanitra tantara voalohany toko 7:20 andininy 7:20. Tantara voalohany toko 7:20 andininy 7:20. Tato ato dia nikasihan'ny tompo hizara fampaherezana ho an'ny olona. Hizara fahamarinana ho an'ny olona fa misy fahamarinana indraindray tsy fantatra. Dia rehefa tsy fantatra ny fahamarinana dia lasa ao anatin'ny tsy fahalalana. Ary rehefa ao anatin'ny tsy fahalalana dia tanteraka ilay tenin'Andriamanitra hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Fa misy fahamarinana mila fantatra ao androany. Ary io fahamarinana io hanafaka anao, tsy ho andevo. Fa be da be ny zavatra voizina, voizin'ny mpitondra fivavahana, voizin'ny mpitory-teny, voizin'ny pastera santoka, mpaminany santoka, mpampianatra santoka izay raisinao ary ekenao dia lasa mitarika geja sy fatotra ho anao. Fa ity teny ity izay omen'ny tompo anao androany, velona sy mahery, maranitra mihoatra noho ny sabatra roa lela, anapaka ny fatotra aminao, anala ny fatorana aminao, anala ny geja aminao ary anokatra ny masonao tonga anao alala ny fahamarinana. Hitsoka ao amin'ny Babilôna ianao, hitsoka amin'ny mpampianatra santoka ianao, hitsoka hiala ny fampaminany santoka sy ny pastera santoka ianao, fa hiditra ao amin'i Jesosy ilay tena fiainana ianao. Tsy ho andevon'ny olona intsony fa ho andevon'ny fahamarinana, ho andevon'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy mitahy anao. Izao no lohateny toriteny ity: voatahy mandrakizay, voatahy mandrakizay, voatahy mandrakizay. Tantara voalohany toko 7:20 andininy 7:20. Vavaka nataon'i Davidy izy ity nresahany tamin'Andriamanitra. Dia manasa anao ihany koa noho ny voafetra ny fotoana dia tsy afaka hovakiantsika ny tantara iray manontolo, fa ny tantara voalohany toko 7:20 no asaiko hovakianao dia afantaranao tsara ilay tantara misy. Fa valan'ny zavatra nataon'Andriamanitra taminy ity vavaka ataony Davidy ity. Tantara voalohany toko 7:20 andininy 7:20. Izao no voasoratra: dia ho sitrakao ny tany hitaranaka ny mpanomponao ahatra mandrakizay eo anatrehanao. Fa izay tahinao Jehovah dia voatahy mandrakizay. Fa izay tahinao Jehovah dia ho voatahy mandrakizay. Davida dia olona araka ny fon'Andriamanitra. Davida no manao amin'io vavaka io. Davida io miresaka io. Fehezo kely fitiny kely zavatra nitranga. I Davida dia nanam-pikasana anao ny tranon'Andriamanitra satria tamin'ny nisy fotoana dia tao anaty trano tsotsotra fotsiny no nitoerany fiarany fanekena izay hoe ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia hoy Davida dia hanao tempoly, hanao tranon'Andriamanitra. Dia Andriamanitra ny teny hoe tsy hanao ny hanao ny trano fa ny zanakao no hanao ny trano. Solomona zany. Dia ny fitahian'Andriamanitra tamin'ny Davida dia nipaka tamin'ny zanany sy ny amin'ny tarana indray manontolo ny olona efa marinana. Ny zanaky ny marina dia tahiana, ny zanaky ny marina dia tahiana, ny zanaky ny marina dia tahiana. Voalaza ny ten'Andriamanitra ny marina amin'olona, ny marina dia nambolena ao an-tranon'i Jehovah, dofodofotra sy maitso tahaka ny sederan'ny Libanona. Vakitsika izay rehefa avy eo. Fa izay ny zavatra nisy dia avy eo i Davida nanao an'ity vavaka ity
mahafinaritra be mihitsy hoe tena nanome fahasoavana sy nanome fitahiana ho an'ny Davida sy ny ankohonany Andriamanitra ary mipakatra any amin'ny zanany, zafikeliny, zafiafiny, zafindohalika, zafipaladia, tena hoe any amin'ny taranaka ray manontolo noho ny olona ray izay natahotra an'Andriamanitra. Inona ny tena tiako lazaina? Misy fitahiana ao amin'Andriamanitra. Averiko, misy fitahiana ao amin'Andriamanitra, misy fitahiana ao amin'i Jesosy Kristy, ary ao ny tena misy ny fitahiana. Mety tsy dia milaza an'izany angamba rehefa mitory teny ao anatin'ity miomana amin'Andriamanitra ao ity, mety tsy mizara an'izany tsy zaraiko zany, tsy dia lazaiko zany satria mandeha automatique zany. Fa tiako zaraina ihany indray eto satria be da be ny mbola voafatotra, mbola jamba ny masony ary tsy miaina an'izay fitahiana, fanambinana, fanasoavana, fitarihan'ny tompo sy fandratsahan'ny tompo fahasoavana ao aminy. Be da be ny ohatrany hoe mila mbola misy tohana, mbola misy sakany dia mila ialana tsara izay sakany izay. Fa za milaza aminao fa rehefa toriana ny fibebahana, rehefa toriana ny tahotra an'Andriamanitra, rehefa toriana ny fahamasinana, rehefa toriana ny amin'ny hoe fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ary fankalana ny fahotana, mandeha ho azy ny fitahiana ao aoriana an'izay rehetra izay. Fa amin'izao fotoana masy fitahiana foana ny lazaina, resaka fahombiazana, resaka fananana foana ny lazaina, dia misy olona tsy miaino anatin'ny fahamasinana, tsy miaino amin'ny tahotra an'Andriamanitra, tsy manana fanambarana ny amin'ny Jesosy, tsy malala an' Jesosy, tsy manana fahafahana, tsy manana fiainam-panafahana, fa resaka fitahiana raha materialy, resaka fahombiazana eto tany, zay ny mamaika ao amin'ilay fivavahana. Fa zany zavatra secondaire, zany manaraka ho azy na tena izy. Fa tena tiako zaraina amintsika zany hoe io fitahian'Andriamanitra io omen'Andriamanitra ho an'ny zanany io, fitahiana amin'ny lafiny rehetra. Zay ny voalaza eto hoe zay tahianao dia voatahy avokoa. Iza le tahiana? Manao ahoana ny fomba fitahiana? Inona ny zavatra mitrangany amin'izany? Davida dia niresaka misy teto hoe zay tahianao Jehovah dia voatahy mandrakizay. Sao mantsy ny ataon'ny mpanao business ara-pivavahana, lay ambody mitafy volon'ondry fotsy dia zao no ataony, isaky ny voalondohan'ny taona janoary io na voalondohan'ny febroary io dia manao fanasana be izy, avia ty fa hotsofina rano, anaovana vavaka sy tro-drano, hitahiananao sy hitsofina rano anao, dia lasa mandeha any ny olona. Fa ny zavatra tena atao any, akana vola any aminao, akana fafolo-karena any aminao, akana zay any aminao. Dia zao no ambarany hoe omeo aloha ny any aminao dia omen'Andriamanitra mihoatra ianao rehefa avy eo. Dia zay foana ilazaina hoe jackpot ange zany, dobona tapany mba andoha, nao no mamaly azy. Ohatrany hoe manao loto, manao jackpot hoe androtsaka kely an'ity mahazo ny gros lot rehefa avy eo. Zany ny ataony, zany ny zavatra misy amin'izao fotoana, izay tsy ara-baiboly zany, ary zany ny rafitra fitondran'Andriamanitra, fa fitaka apetraky ny olona, fanambakana apetraky ny olona. Dia zay no mahatonga ty teny olazainy ity hoe zay tahianao Andriamanitra dia ho tahiana mandrakizay. Fa tsy misy hoe tonga indray ny amin'ny taona ho avy dia mila tsofina rano sy tahiana indray. Vo indray mandeha anao mahazo fitahian'Andriamanitra, maharitra mandrakizay iny rehefa tsenao, rehefa ianao tsy mihetsiketsika eo an-tanan'Andriamanitra. Fa misy masiny manamelo tena, misy koa ny voaraona, misy no ampitahorina. Dia lazaina fa tsy nanome an'Andriamanitra ianao, tsy nanome favolo-karena, tsy nanome rakitra, tsy nanome adidy, tsy nanohana mpanompon'Andriamanitra, tsy tonga nanatrika fotoana, tsy tonga nanatrika an'ilay vavaka sy tro-drano, dia izay tsy mampilamina anao amin'ny fiainanao anatin'ny taona iray manontolo. Zao no lazaiko anao, tsy olombelona no mitahy ahy, tsy olombelona no mitso-drano ahy, fa ny mitso-drano ahy sy ny mitahy ahy dia Andriamanitra Jesosy Kristy, izy no mitahy ahy amin'ny fitahiana tena, amin'ny fitondrana matretrika. Izaho zavatra misy, izaho tsy mandeha makany amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra mihitsy no atao anatiko. Averiko izay ten'Andriamanitra, tsy izaho mandeha makany amin'ny toerana anatona an'Andriamanitra, hitady an'Andriamanitra, eo anatrehan'Andriamanitra, fa Andriamanitra mihitsy no atao anatiko, Jesosy Kristy no atao anatiko. Misy masiny teny andeha hitady an'Andriamanitra, andeha ho any an-tran'Andriamanitra mba hijery eo aminy, andeha hamonjy an'Andriamanitra, hitady ny tavan'Andriamanitra. Hoe aho mbola tsy fantatrao ny fahamarinana, azay mahatonga anao voambaka. Fa vakio ny ten'Andriamanitra, Korintiana voalohany toko 4:9-10, tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ny tenanareo. Tsy fantatrareo va fa
tempolo ny fanamasina ianareo ary olo mbo vidy ianareo tsy tompony tena anareo ntsony ianareo fa Andriamanitra ny tomponareo. Ao amin'ny Hébreu dia milaza hoe Kristy dia zanaka manapaka tranon'Andriamanitra ary isika no tranony. Izaho ny tranon'Andriamanitra. Ny dikan'izay rehefa tranon'Andriamanitra ato Andriamanitra. Dia ny fitahiana isan'andro isan'andro isan'andro. Ny fanasoavana isan'andro isan'andro isan'andro. Ny fanambinana isan'andro isan'andro isan'andro. Beta be ny olona izarako an'izao teny zao, anambarako an'izao teny zao, anambarana an'izao famarinana zao no misokatra ny masony. Ny mivano fatorana ao aminy. Ary mahatsapa izy Jesosy ny ao anatiny, voatafoana izy isan'andro, mahazo fanambinan'Andriamanitra izy isan'andro, mahatsapa fiainana be dia be izy, fa tsy hoe tonga ny febroary, voalohany volana febroary tonga ny janvier dia hanokana fotoana anankiray aloha andehanana tsy haiko any amin'ny Coliseum, any amin'ny Palais des Sports, any amin'ny Kaza Mitafo amin'ny Mahamasina, dia eo ny andray fisofandrano, eo ny andray tsodrano, satria efa tapitra indray zany le tsodrano no 520 ihany zany ny validité an'le tsodrano, dia tapitra le 520 dia lany andro ray dia avaozana indray. Fa ny amin'Andriamanitra zay voata dia voata mandrakizay. Indray mandeha ianao nanolo tena ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, vao indray mandeha ianao nateraka ao amin'i Jesosy Kristy dia tonga zanak'Andriamanitra ianao. Dia rehefa tsy mini manoty ianao, rehefa tsy mania ianao, rehefa tsy mafilo sy mafiatoka ianao fa mitoetra tsara ao amin'i Jesosy Kristy, dia eo ambany fahasoavana ianao, dia eo ambany fitahiana ianao, dia tsy tapaka fa mandray ny fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra. Ampy izay ny fanambakan'olombelona, ampy izay ny famitahan'olombelona ny amin'ny hoe manomezana zao dia ho tahina, manomezana ity dia ho voata, manomezana ity dia ho ambinina, dia manao kajikajy ny olona, dia lasa ohatrany hoe manao business amin'Andriamanitra. Aleo aloha omeko ray alina Andriamanitra amin'izay mahazo ray hetsy, tsy zany miaraka amin'i Jesosy. Mbola ao anatin'ny fahamazinana ianao, ary mbola ao anatin'ny fanandevozana, mbola ao anatin'ny fitaka, raha zany ny eritreretinao. Fa zao ny zavatra nisy ane rehefa le tonga le zanaka, ataoko hoe zanaka dala le ao amin'ny lioka, hoe rehefa tonga iny rehefa hitan'Andriamanitra, rehefa hitany rainy izy, io dia laniny tany amin'ny mpivarotena, laniny tany amin'izao tontolo zao ny anjara lovany, ny fananany, hany kisoa sisa no haniny. Dia izy hoe any an-trano ndraiky any ny mpanompo ndraiky raha mbola miadana noho izany, iainga aho izy dia hody any amin'ny raiko. Eo le fahatongavan-tsaina, eo le fibebahana, no ny tonga tany amin'ny rainy izy. Tsy nisy fanadikadiana natao, tsy nisy hoe onero anao le rehetrarehetra nalainao rehetra tany, tsy nisy resaka cure-dame atao, izay cure-dame amin'izao fotoana koa cure-dame kristianina, akana vola any aminao avy eo apresahany ianao, asaina mamoaka ny ao anatinao rehetra ao, tezaina hono ianao, dia alaina ny vola any aminao mahatonga anao maivana rehefa avy eo. Any amin'olombelona no entinao izay mavesatra aminao, ary izay mahatonga ny olona haka-vola satria lany ny andro, lany ny fotoanany. Fa rehefa ao amin'i Jesosy no entinao no mavesatra anao, makanisa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatra eta, izao no hanome anareo fitsarana. Rehefa tonga tao amin'ilay rain'ilay zanaka dala, dia voatery alavitra dia tazany ray, izany hoe miandro foana le ray. Rehefa tonga tao izy, tonga dia tsisy resaka, nalaina ny kapa vaovao, dika izay fa tsy andeha intsony izy, nalaina ny peratra, dika izay fa vita le fihavanana amin'Andriamanitra, ary tena hoe zanaka izy, zanaka le rainy izy. Nalaina ny akanjo madio indrindra, dika izay fa niala ny olona taloha sy ny faharatsiny rehetra, ary tonga olona vaovao izy, lasa zanaka le rainy izy, ary hovonona ny matavy mba hivaliana. Ino nandoha vola ve le zanaka dala nanao an'izay? Nandoha vola ve? Tsy nandoha ninninna, fa inona ny nataony? Niainga dia nody any amin'ny raiko, nanatona ny rainy fotsiny izy, dia nomeny ny rainy reny rehetrarehetra reny, maimaimpona, fa tsy nasiana takalony, tsy nasiana tambony, tsy nasaina ny vidiny. Tsy takan'izay filazantsara amin'izao fotoana vidinao, famporisihana anao androtsaka, famporisihana anao amme, famporisihana anao anatona toerana anankiray, ary anome vola, anome valopy misy vola mba hisy fitahinao anao anatin'ny taona ray manontolo. Diso zany, fitaky satana zany, fitaky izao tontolo zao zany. Fa ny zavatra misy dia zao, nomen'ilay rainy azy zavatra rehetrarehetra. Teo le zanaka, le zokiny ny tonga saina hoe ny alina tezitra ary nalahelo,
eto aminao ako isan'andro tsy omenao an'izany rehetrarehetra zany be da be mbola ohatran'izany zokony iny zanaka daly iny ianao zay mandray zao teny zao be da be mbola ohatr'izany hoe mbola maizina mbola voafara tsy mahalala fa misy fitahina sy fahasoavana omeny tompo azy maimaim-poana dia mbola miezaka izy mbola manao zavatra maro izy mba anairany an'le rainy hoe amin'ny teny frantsay zay impressionné hoe ataoko gaga sy taitra ito dia mamemiana azy zao fa amin'Andriamanitra tsy azontsika impressionné n'Andriamanitra fa Andriamanitra efa mahalala antsika ary tia antsika izy sao dia tsy fantatra ao zany misy olona ao amin'ny fanompoana sy fiarahana amin'Andriamanitra matahotra tsy mitondra tena ho zanaka tsy mitondra tena ho zanaky ny mpanjaka zanaky ny manam-pahefana zanaky ny fanjakana fa mitondra tena ao amin'ny akanosana ao amin'ny tahotra dia miafiafy sy matahotra dia mitsiriritra hoe mitsiriritra ny pastera mitsiriritra ny apôstôly mitsiriritra ny mpampianatra mitsiriritra ny lehilahin'Andriamanitra inona mampiavaka anao amin'ny apôstôly inona mampiavaka anao amin'ny pastera inona mampiavaka anao amin'ny lehilahin'Andriamanitra ianao ne zanaka raha nandray an' Jesosy ianao nge zanaka raha nandray an' Jesosy zanaky ny ray zanak'Andriamanitra zanaky ny fanjakana mandova fiainana mandova fitahiana ary tsisy mahasamihafa anao amin'izay hoe olona milaza fa an'Andriamanitra fa eo anasehan'Andriamanitra Jesosy dia nilaza mihitsy ao amin'ny Matio rehefa tonga ry Petera sy rehefa tonga Jaona sy Jakoba niaraka tamin'ny reniny hoe aleo reto mba azo toerana ambonimbony niravahan Jesosy mihitsy zay fomba fisaina an'izay izay teo lehibe aminareo mpanompon'izy rehetra nareo rehetrarehetra dia mitovy daholo eo anatrehan'Andriamanitra ianao rehefa nandray an' Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ianao mandray fitahiana mandrakizay ianao fa le tsy fahalalana dia mahatonga tahotra mahatonga ena maso mahatonga osina sy mahatonga fatotra mihitsy fa io voalaza vakio Matio toko fa vakio Salamo fa 3:20 fa io Andriamanitra io rehefa tianao amin'ny fitiavana tsy mety levona io Andriamanitra io rehefa nekenao mpiandry tsara anao dia zareo ny zavatra ataony Jehovah no mpiandry tsy hanan-java-mahory mampandry amin'ny aimaitso izy mitondra amoron-drano fialan-tsasatra izy mamelombelona ny fanahiko izy manositra dilolony lohako izy kapokako feno dia feno mamelatra latabatra eo anoloko eo masin'ny fahavaloko izy nitsoraka azonao sy ny tenao reo manafatahotra fahasoavana sy famindrapona anaraka amin'ny andro rehetra iainako tsisy ninona lohanao fa ianao manaiky andrasany fotsiny ianao manaiky ny fanjakany sy ny fanapahany dia ireo izy daholo ny manao ny zavatra rehetra dia inona nambaran'le rainy tamin'ilay zanaka lamato anaka ianao eto amiko mandrakariva izay rehetra dia anao avokoa famarinana manafaka anao zany androany manala ny kirana amin'ny masonao manala ny geja izay apetraky ny olona eo anatrehanao manala ny fatotra eo anatrehanao fa tsy mila mandeha mifady aniny ianao zay vao azo ny fitahiana tsy mila mandeha mifady anina 70 andro sy 70 alina ianao zay vao azo ny fitahiana sy ny fanambinana mbola tsy teraka akory ianao dia efa nisy ny fitahiana sy fanambinana anao tamin'ny nahafatezan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana fa rehefa nisokatra amin'ny masonao raisinao zay avy eo tsy resaka fandehanana any amin'ny trano fivavahana sy ny fanaovana didy amanandraikitra sy ny fanaovana fifona mafy fikelezanaina sy efa reraka ny tena no azonao fitahiana fanohy ianao ao amin'i Jesosy Kristy ka na tsy ny fandehananao sy ny fandehananao amin'ny toerana sy ny fanaovanao zavatra hafa fa ny fitoeranao amin'ny fanatrehan'i Jesosy ny fampanjakanao an'i Jesosy eo am-ponao ny fandraisanao an'izany fahamarinana izany dia andraisanao fitahiana eo am-pitoerana eo ianao tsy makany amin'ny toerana ary tsy makary amin'ny lehilahin'Andriamanitra tsy mandeha makary amin'ny fitsofandrano tsy makary amin'ny fandraisana fitahiana fa eo am-pitoerana eo ianao vakio ny Efesianina isaorana ny Andriamanitra izay nitahy antsika tamin'ny fitahim-panahy rehetra ny nanokatra ny lanitra sy ny nandroatsahana ny fitahiana sy ny fanasoavana anao dia nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny fijaliana sy nitsanganany tamin'ny maty ary ny fahavelomany mandrakizay mitondra fitahiana mandrakizay ho anao tsy voavidinao voly zany tsy voavidinao ny ezakao sy ny tanjakao zany tsy voavidiny ny asanao sy ny fikelezanao ainy zany fa fahasoavana zay mahafahasoavana azy tsy voavidy ary fitahiana mandrakizay midira ao amin'izay fitahiana zay midira ao amin'izay fahasoavana zay midira ao amin'izay famindrapo zay midira ao amin'izay fitahiana zay Jesosy Kristy zany ary rehefa ao dia maharitra mandrakizay fa tsisy hoe 5:300 ihany zay fitahiana anao dia rehefa tapitra 5:300 dia mila manatona toerana indray ianao dia anaovana sofaranso anaovana vavaka sy anaovana fametrahan-tanana mba ho tahiana indray isan'andro
jesosy kristy ny anarany dia rainy mandrakizay éternel. Zany hoe ny calendriern'andriamanitra dia mitohy foana, ary rehefa am' jesosy ianao tsy mihetsiketsika ao fa mitoetra ao, dia jesosy koa miazona anao ary tsisy marombaka ny eo am-pialan-tanany. Voata mandrakizay ianao, mandresy fahotana, mandresy nofo, mandresy zao tontolo zao, hotahin'ny tompo, manana fahasalamana ara-dalàna, omeny tompo zay tokony anao isan'andro. Salamy 7:20 vakina. Fa tonga lafatra ny fitahiana sy fanambinan'Andriamanitra anao noho ny fanekenao azy ho mpiandry tsara anao. Ary ny mpiandry tsara manolotra ny aina monjy ny ondriny mihitsy, ary nafatesana teo amin'ny azo fijaliana ny porofony zay. Tonga Jesosy anome fiainana, anome fiainana be dia be. Raha mbola olona akavola aminao, raha olona milaza fa mbola hoe mameza dia mahazo betsaka, raha mbola iresaka hoe manaova ezaka avonjena anao, raha mbola izany ihany mitsoa mandosira, fa tsy filazantsara an'i Jesosy Kristy zany. Fa ny filazantsara an'i Jesosy Kristy, tiany ianao dia novonjeny ianao ary omeny fiainana mandrakizay maimaim-poana noho ny fitiavany ianao. Ho azy ny voninahitra, mpanompo mahatoky ianao ary ianao anaty fiadanana sy fitsaharana, fa ho tsapanao fa zanak'ilay ray avo indrindra ianao, ilay tompony lanitra sy ny tany, ary ho tsapanao fa zanakatiana sady malaly ianao. Omeny izay rehetra tokony anao. Ho azy ny voninahitra. Amen.